Miantsony avitsika ema izay mba hibebaka io pasteur io zay tsy tena hoe hialatsiny aminay na hialatsiny ampiagno vavaka fa izay mamela ny elokony tahaka namelana izay meloka taminay fa mba tsy hiverina ntsony ny tokoteny politika ohatry reny fa raha tianao kabaky politika izy dia efa misy bokina avoaka ity. Zavatra efa nomanana mihitsy ny toriteny politika iny hoy antoko TGV satria ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mihitsy no nitarika ny tehaka teny amin'ny Coliseum. Nazy aloha zany mba hampamakafaka dia le izy ohatra ny andro mihitsy pasteur iny satria raha hitatsika nitahaka ny tehaka atao moa zay nijeriny saky dia président Ravalomanana filoha teo aloha izy tahaka ny tehaka ka zavatra efa nomanina iny satria solitena amin'ny président Ravalomanana fijerinay azy aloha sao dia izy andray no ambady tsisy ambadika iny fa asome fihetseham-po isaoran'Andriamanitra fa lamina ary tena naneny voninahitran'Andriamanitra ny fandamina rehetrarehetra indrindra ny nandraisany ty fiangonana Salema vaovao sy solona fahatany ninoana narisy ambobe atsimo Kristy rano velona zay fandaminana maro samihafa kely le fiangonana kely le solona fahatany nefa mihoatra no vitany lehibe zay fihetseham-po tena tsara tsarona indrindra. Allora ma una iato si tantana non arrivato ma una iato e tantana ai fatto non andiamo a sia ya recommandare da molti usare per casa che non ci sono dei e fa puso sa e famiglia le va se manana piaramesa ma manana fiangonana zay afaka hoanaoa mana tena fa anambisy za tsy afaka hiteny mihitsy satria efa manana expérience satria mandafatelo na mahabrofo be anay aty tamin'ny voalohany aho mpanolo-tsaina dia tamin'ny faharoa aho folobanana dia zao aho filoha fa tsy afaka miteny mihitsy hoe manana expérience fa niezahana iny hoe ny fanetrentena sy ny fahafana miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra zay ny tena mbatabiavana. L'Andriamanitra vita soamantsara ny sinoda lehibe nahazo filosy bolao tena kifite vaovao ny Ezekely dia mitsotra azy ireo momba ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny vitany mifanahy masina aefa be amin'ny asany. Nisy ireo nitehaka sy miramirana endrika nandritra ity toriteny niteraka resabe ity. Nisy ireo solon-tena-mpanjakana izay hita fa tena tsy tafatombona nandritra ny 9 minitra na areta ny toriteny. Tsy mandroso ny firenena rehefa olona andevo-karena sy andevo-pahefana ary andevo ny fitiavatena no tonga eo amin'ny fitondrana noho ny alabato hoy ny pasteur Zaka Andriamampianina tao anatin'ny toriteny nentiny nandritra ny fitaom-pivavahana ho fitondranam-bavaka ny filohan'ny FJKM teny amin'ny Coliseum Antsonjombe omaly alahady 12 janoary. Toriteny izay nalaina tao amin'ny perikopa dia ny Salamo 3:30 andininy faha-efatra hatramin'ny faha 1:10. Lafo be koa ny sandan'ny alabato amin'ny toe-karena satria tsy misy fampandrosoana mety andeha eo ary misy firenena anankiray zay fantatsika rehetrarehetra fa fahadimy avy any amin'ny gisitra izy amin'ny laharana tsy mandeha ny fiainam-pirenena rehefa ny alabato no ampanjakainy. Zao no lazay ny bokin'ny obolana faha-30 zavatra telo na efatra tsy mampandroso ny tany ary ny anankiray amin'izany dia ny hoe raha ny andevo ny tonga mpanjaka. Io tsisy resaka firazana an'izany dia damaseva nga andevo sa andriny tsisy zany ary raha samy zanak'Andriamanitra tsika Andriamanitra nga andevo sa andriny fa ny andevo karena ny andevo pahefana ny andevo ny fitiavatena raha ireny ny tonga mpanjaka tsy tafavoaka isika fa ny olona ty fahamarinana tahaka an'Andriamanitra ny olona ty rariny tahaka an'Andriamanitra no lazay ny mpanao salama ary tenenany hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamaniny satria olona ty fahamarinana sy ty rariny no mitondra. Nainainy sika raha enona ny fen'ny olona zay entitsika inona mba makany amin'ny volaninay fa androany ianao manontany olona maro fa tsy manambolaniko ny olona na nisy nangalatra ny volaniny na namidy le volaniny ka inona tsony ny hoaniny. Zany ny zavatra vokatra ateraky ny hoe tsy manjaka ny fahamarinana
sy ny tsirariny. Novoaboasan'ny pasteur Zaka Andriamampianina koa ny andininy ao amin'io salamo 7:30 io izay milaza fa mitahiry ny rano lalina ao amin'ny trano fitehirizana izy. Ohatra kaiky mikasika ny fiainam-pirenena no alainy tamin'ny toriteniny. Mitombo ny samponina miaritra ny ranomamy. Mitombo ny isan'ny industria izay mampiasa rano betsaka. Mitombo ny fompiana sy ny fambolena izay mila rano betsaka. Ary izany rehetra zany no mitarika atsika eritreritra amin'izao ory tenenantsika izao. Inona zany zao biby tokony ompiana? Fa misy biby mandany rano a. Ndeha aka biby anankiray tsy fantatritsika eto Madagasikara ary eritreretina hiditra eto. Ny elefanta ohatra. 150 kg par jour. 150 kg par jour ny zava-maniry lanin'ny elefanta. Tsy mifidy io na bozaka na hazo na inona fa zay dominy dia any, zay dominy dia any. 10 kilao isan'andro. Ary ny rano sotroiny izy le mitroka amin'le lava orona be iny 10 litatra iny. Zany hoe firy so aminao troany re mandeha dia lany zay 10 litatra. 150 litres par jour ny rano sotroiny. Ore olona barika regny zany. Ka mampidira elefant eo dia apetrao amin'ny rano nanosy eo. Herinandro dia ritra. Ny resaka ny fahatokisan'ny mpanjaka amin'ny tafika izay voalaza ny perikopa ihany koa ny pasteur Zaka Andriamampianina. Mpanjatra fahatelo farany hotsongainy amintsika ato amin'ity salamo 7:30 ity dia ny eo amin'ny andininy 5:20 sy ny 7:20. Tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miarailany. Ny olo-mahery tsy voavonjin'ny haben'ny heriny. Ny soavaly tsy azo itokino famonjena ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Raha ny voalazan'izao Calvaire avana rehefa manazava ny io andininy raisitsika io izy dia hoy izy hoe arakaraky ny ananan'ny olona fiarovana tsara sy mafy no ialany amin'Andriamanitra satria mitoky amin'ny aratafika izy. Zao ny azadino manana tafika faran'izay rehetra tamin'ny andro Mosesy ny Egyptianina. Be ny miaramila sy ny soavaly Egyptianina. Fa ripaka tsy nisy niangana zany tao amin'ny ranomasina mena tao. Tsy dia azo itikina re ny herin'ny tafika. Tsy ny herin'ny miaramila amin'ny matavavoaka fa ny herin'ny toekarena mandroso sy ny fampamokarana tafita. Aenao ny teti-bola ny tafika raha atao arabaky teny zany dia ampitombony teti-bola ny famokarana sy ny fampamokarana. Ny Suisse angahak tehaka ao anaty toritena. Nofaranany tamin'ny ohatra mikasika ny omby moa ity toriteny tany amin'ny Coliseum Omaly ity. Nisy omby anankiray nitondraka teo amin'ny tanimboly. Dia nisy karazan'olona roa teo. Le olona anankiray miteny hoe ombon'iza ary io. Ary le olona anankiray miteny hoe esory aloha le omby izay manimba ny tanimboly. Izy amin'ireo kristianina. Iza? Le voaloha sa le faharoa? Faharoa. Ny toetsain'ny fiangonana tsy mandany andro amin'le hoe fa iza marina ny nandetika an'iza. Iza marina ny nangalatra inona. Misy mpanao zany. Fa ny toetsain'ny fiangonana dia tsotra esory aloha le omby mitondraka dia hita ny toyany. Nalefa mivantana tamin'ny televiziona tsy miankina anankiroa moa ity fitaoam-pivavahana niarahana tamin'ny mpino FJKM teny amin'ny Coliseum Omaly ity dia ny Cool TV sy ny televiziona Viva. Tiamye, tiako.
dia mitofokako ka manisa reo andita feno misiro mitobaka meny notiko ameno ny sara ny fanadinona tsy misy rambola tany troany tany tiane tiako tiane tiako kanavaonizao natangena fitsapana kamisy isana anadiadina ny laza anembola ny amantanana tiane tiako tiane tiako kanavaonizao natangena fitsapana kamisy isana anadiadina ny laza anembola ny amantanana. Ity mba angakahako aminay a lay zany ny ao fianakaviana mahay feon'ny Salomon Ndrindra